ngeza be ena be aty amin'ny ino moa izy teo aty France aty Europe aty amin'ny Occidentaux manana trano be daholo mimpanakarena kentany zareo daholo reny rehetrarehetra tena hatramy banque Swift tena 70%. De rehefa 70% teo karenao kosa hoaiza le 30%. Ianao kely hoan'ny saovy sy hoan'ny sina kely sy ny tariny tena bloqué teko hoe fahavazam-be ny azy. Tokony andray fepetra aingakaingana izy. De mbola tsy vitany eo koa izy mpamokatra gaz 40% zao ny Allemagne makany anaminy 20% ho amin'ny Frantsay. De tena zany zao de efa tena lesoko angezabe mihitsy natao mahavoanjareo miandretrareo. De ao aiza razanao zatra tsy mandeha miazakazaka de ao izy mianakavy zany de tena tsy mivoatra tsony amin'ny toekarena sy ny tariny. Ny mianina ndray naka décision sy ny Ukraine naka décision satria efa nisy fanarahana aloha tao amin'ny Miska zay nataony Miska zay ny fanarahana korongezabe hoe ianareo tsy mila makany amin'ny OTAN sy ny tany fa mipetraka fotsiny am'izao efa nsinena tamin'ny 2014 moa izy zay de tena fa mipetraka le izy tokony tsy nanao. De zay tsy nanikenan'ny Allemagne tsy de niditra loatra fa nitenen'ny Allemagne sy Frantsa tena hoe nareo nge misy contrat ataonareo tia fa maninona nareo tady mipetraka eo. De zay nahatonga izy de hoe natahotra izy de toezana koa izy rehefa natao an'io izy de natahoran'ny Poutine tena natahoran'ny Poutine mihitsy de zao raha mitanila any amin'ny tandrefana ary zareo ao ny Amerikana ao ny Frantsay ao daholo ny enjana rehetrarehetra ambany Japonais tena mora atakena tena anina satria mibazy nucléaire sy ny tariny apetraka any amin'ny Ukraine. Zay ny tena nahasaripady tena io tsy amezako tena hoe mbo miaro ny anina ihany izy io tena maty zay raha vao tena ekena io zavatra ataony akatoaviny iny ataony Ukrainianina io de tena maty izy de tena mikiribiby be izy nefa mikiribiby be zao fahalalako azy Russie emitra maty reny be androsy maty ray be fa tena tsy manana soatsony sapotika raha zany eo amin'ny toerany de tena tonga de hoe alamino io raha io mba tsy sena satria raha amin'ny andaliny kily be da be maty. Ary jereo fitiava-tanindrazana mbo raha ohatra zany nketsika malagasy fitiavan-tanindrazana atao amin'ny Ukrainiana manko Ukraine mizara roa ndray ouest le tia ndrefana le tena zana tampirisa tena Ukraine tena le tia tanindrazana be. Ny atsinanina misy le atao fony Russe le ondry fony Russe misy firenena anankiroa izy de Donetsk sy Donbass de reo le pro Donetsk sy reo le pro russe les séparatistes azonao de reo le misy aliady azonao de saratra be le izy mametrizena le raha satria tsy mitovy fomba fijery zareo. De tena reo tena mamisy papatsy tena tsy de mananina loatra mampiditra anjareo any Russie fa le tena tikrandrana le tandrefana le tena Ukraine le tena Ukrainienne tena tia tandrazana hatramin'ny 18 ans ka hatramin'ny 60 hatramin'ny vehivavy tena mitana basy hoe raha mateto rangatsika tena ty firenentsika tsy vilavirana mila mandresy manohatra azonao zany ve nalavy miaramila firy izy mbo firy efa manarivony amin'arivony sy ny tariny de farany io tsy hitany Poutine to de tany amin'ny tobianina no nucléaire no potehany efa tena tsisy hevitra tsony ka zay nangaviko amin'ny firenena lehibe hoe tokony manao manelanelana zay mba tsy afatesany olona le zolombelona le nandaliny kily be da be tokony alamina ny ady amboarina lisa tena maty le firenena ary misy fiatraikany be aty amitsika misy fiatraikany amin'ny fanontaniana be ty misy fiatraikany ho an'izao tontolo zao satria nianakatra daholo na ny petrona na ny barilina na ndretrarehetra $110 izy androany nidina kely izy omaly izy 111 116 fakomaly de zao 110 zao fa nivorony eo pep zany le organisation le pays exportateur ny pétrole zany de nijery ny fomba fandraisana fanapahan-kevitra momba n'izy io satria bloqué daholo zany ny resaka ino moa zany varotra
momba n'izy ty zany satria anisany tena alany le olonan'le tafika rosiana kosa de miezaka manao tsetsatsetsatsaly tsika député Rastany mana problème na logistique bloqué satria tsisy enkeo ny solika lany ny solika zany daholo problème sady zany koa fahaiza miady fa afaka manao député Rastany am'le impact économique de tiamtsika zao nataoko hoe mba ona le retsy mba nianatra ve ny olona tena mafitonany amin'ny fipanatanteraka am'ty fiatraikany satria zao naka décision naka netatra satria ny olona nanampitamba ho azy nareo na tsy nareo antongotra de nanao sapaky izy ny olona fivindrana aminao sapaky nefa raha za marastany ana fa tsy hoe Rastany manokana no teny eto tokony nanaraka le otana any tandrefana izy satria zao inona ny atao zay famatsim-bola tsika rehetrarehetra tompoko dao FMI Banque mondiale Union européenne AFD ny japonais ny Chika sy rehetrarehetra anazonao any fiaraha-miasa rehetrarehetra de vendrana ve ny olona mody misabako anao fa manay no Madagasikara ho avy Madagasikara fa tena efa tsy mahomby anao ato fitonanao fa gisitra anao 5 ny député Rastany no tao anatin'le hoe firenena tsy momba ny atsy 141 ny nanaiky 5 ny pour 35 pour Russie le 10 141 pour Ukraine anatin'le 35 mètres de tena ozy inona rety raha jereko amin'ny fotsy miangatra inona no atsika amin'ny Russie inona hatram'izay raha ty fanampiana teto Madagasikara hatram'ny firene hatram'izay ny zavatra ny toytoy be da be zay inona mbo atsika malagasy par rapport ny atsika tato amin'zareo OTAN occidentaux inona mbo atsika par rapport andreo de zay fotsiny de tena fa hoe ary fa matsimbola atsika rehetrarehetra miakidoha am'lay amin'ny banque sy ny tandrefana rehetrarehetra de mbola nitetateta ihany de tompoky nanao ny etra maninona raha tena problème firenena fa rendrika be ty mba tena jereko tonga de nanampy amin'ny matanjaka arangara za zao nampitovy ampisafidiananao ty misy olona matanjaka be asoviatsy fa nanao atra fa mbola tonana atra am'izay ty mbola zarana atao hoe matanjaka ihany fa sy ny tany tonga de misafidy zarangatsy ala aminao inona jerevanao zay ianao sa le voaka le voaka nijereko ka hoan'ny voaka nijereko hoe mivoakako nijereko fa tsy ianao fahalalako azy ndray nieritretra sao de ho avy ny fifidianana io mako azonao misy sasatsasa ianao enikenika hoe toanany Poutine ho tsy ny tariny sao de le aka vola be ndreo hoe nanengy nanao netra fa ho any azy fitiavatena hoe apio ndray zay amin'ny fifidianana fa tena nanao anao fa tena apio sy ny zavatra rehetrarehetra efa namofopofona zay teo aloha de sao de zay any nahatonga zareo nanao sao hoe aloha sabaka nefa diso tena diso sabaka tena diso efitra diso de tsy mahagaga hitanao zany mifanapahakevitra nyty fitonanam-panatanteraka ty zay mahalatsaka azy am'ireo fitona article nataona hoe tsy mahagaga hatrany am'fananana diplomate zany de afa tsy hainy koa izy mba hajerevony a tena keritreretako rehefa tena mifidy olona anao hitondra na ministre na ny premier ministre na mpifloa jerevony diplôme aloha de jerevony expérience de jerevo fa mbola nahitany traikefan'olona tany ivelany io na so fa ty olona akamakama kely tena tsy fahatapoko tsy fahatavina mianao de ny business nataony fa mivahoaka javela zay daholo inge mahavoan'io ny akabiazy andreo tena marina tena zatsy itonona reo amin'ny tsy mpandateraka na hatrany de ny DG na ny atra akamakama tena havany ihany na de raha manana fianakaviana amin'isy de na olona tsy capable ary de apetraka ary raha tsy ana de apetraka ary népotisme sasakany zay natao ny népotisme azonao ka zay ny tena izy hoe maty le firenena tompoko maty le firenena fa tena tsy lasa tsony tena ohatran' zay fanapahan-kevitra zero ny zavatra rehetrarehetra zero ary tena nahavoan'ny anina koa averina kely hoe nahavoan'ty tao amin'ny sauve ty naka tena naka le miboda lely tany atao Crimée de tamin'iny izy tao anatin'ny valitaona zay nafa tamin'ny 2000 efa mibloqué ny olona rehefa mibloqué ny olona rehefa ohatr'izany de ny mbola tsy nikendana Swift sy ny rehetrarehetra fa mbola nanteny avion inona nataony ihany tena reo nanafatra mivahamperinony tena tany Europa tsy tomony daholo nakany anaminy blé rehetrarehetra anatin'ny 40 taona nefa akaiky mifanaly hitanao ny olona mamokatra foana ny lanezy tena mamely fira kato marery izy nafa mamokatra nefa izy de lasa
deuxième producteur mondial amin'ny ronono amin'ny berytsy ny ronono sy ny mombamomba ny ronono am'le koa izy deuxième koa vokony tsara tanao matanjaka be izy zany ary efa nomana mangadidavy fitaovany keo fa pasoana amboariny tsara de napoakany am'zay ny olona rehefa anao zavatra alongo dire fa miprépare zavatra tena matotra tsara tsy le miteny hoe tsy mila an'le mpamatsy vola nefa tsy afaka nefa tsy afaka anao raha nyteny an'iny zao présidentsika raha nyteny an'iny efa nisy stratégie contrairena nisy ny tariny de mbo valable hoe motiver le fitenenako fa le tsy zany fa tenitenenao ohatran'ny zaza tsena tsy tenitenenina fotsiny pidrana Comore nefa zao vereziny Comore nanao na me 600 milliards d'ariary Comore tena mahamenatra zay nataoko anao mendrika ty motion de censure ataonao ity hoe tsisy ty le retsy dalala sy afaka didy anao izy platy efa miteny ane de mbola manasa tana mbola toy zany lasa le oui le de mi foana hoe ataony anao fa tena vahoaka de ny vahoaka no mitsara tsy ary tatana ve itatana fa any antafaka tatana an'inona tsy olo miara sitominy amin'ny lavaka makany ana lavaka ianao tatana an'inona zay nge tsy nidirantsika tsy nidirany hatram'izay any manao anina hoe aleo hoentiny ny azy satria raha ohatra zao tsy mahamenatra azy satria tanao le tsy mandeha ny eramady tsy mandeha ny retraretra de akinina tena olaka ny zala tsy mahamenatra azy mihitsy ny olaka ny zala any amin'ny fitondra teo aloha zay zavatra mety ohatra kany ka raha ohatra ndreo niarany tatana teo maty le team mange manoana zay mivoilaka namakano ny team micontré aiza natro sy mifiry aleo hoentiny ny azy amin'ny rosy hoe ataovy lahy tonga lahy ve ny arrivé sa tsy tonga nareo ve ny arrivé aleo metra ny azy azy marina ny rosy hoe nena metraka azy teo fa jerena de mbola hitany toyny tanao izy eo fa toko hitany toyny ny toyny zany de makanisa ty amin'ny mpanohatra makanisa ty amin'ny team fa efa hitany toyny fa tsy mamely eny ary zay indrindra manitikitika député Rastany amin'ilay adevitra fahatelo tena ngeza be mihitsy fanazavanao zay motion de censure fiainana firenena amin'ny akabeany misy an'ity hevitra hanao fikaonando pirenena ty na concertation nationale de eo aloha zany rehetra am'izao fotoana zao efa matanjaka le vohikevitra am'izao fotoana zao ary efa saika am'resaka azy na ny fiarahamonim-pirenena na ny olon-tsotra na ny fikambanana tsotra na reo vondrona politika samy hafa ny hoe lala tokany ty fiaonam-be-pirenena ty na concertation nationale na dinika nationale ty ny hevitry député Rastany tena marina zany satria zao raha nieritreritran zareo de mbola lasa tena manao itsin-dalan-dririna ihany zareo mbo nahavoakely izy tam'le doublage le alatra sy ny retraretra de mbola iny ihany mbola vozina tsingy mahana zareo tokony mbo stratégie zavatra hafa mbo zavatra au niveau national fa de mbola iny ihany jerivo any amina lisy mpividianana le doublin jerivo le karatra ataony président fokotany retraretra afatamanao azy ampahana zao fa misy miteny amin'ny anatsy teo nina moa tsy ary ampadio fa ry akaikiny volisarika tarianany isy président tao niarany sotro misy bar eo manakampahiny eo misy restaurant de zany sakafo kely tony sotro iko izy ny sakafo jereko tena kara-panondry erany anabe de nitsika ino ty président tonga de menatra izy zany tanao fa mandeha fa ela be le kajikajy ndray era Madagasikara de hoe kara-panondry tena mandeha angalarany io anaovana le doublin to izy le reto bantena so de very lasa mivendrana tsindro very ny gasy vendrana ny gasy mbola nahavoala tamin'ny fitabito tamin'ny doublin tamin'ny 2018 de mbola iny ihany azafady ozy izy ny tanora zay hoe tsy motana le fitena odoy tena marina tena ohatrany tena tsy ny olona ve de anaky an'izany daholo tanora tsy ny olona mive retraretra fa tena hoe engany vao mainka tena pura be ny zavatra mampivoantsika raha mbola insiste avan'zareo satria raha nieritreritra ny zareo tsy anaiky le fikeonato pirenena izy fa ny azy ny azo ihany tsy nefa rariny raha za aza atao zany fividianana zany loha ataovy ny refondation tena ataovy tena basy ohatrany anana isaka ny fokotany tena jerevo tena mandovy refondation ataovy lo fikonato pirenena de anisan'izany ataovy ndre mandeha lisy mpifidianana tsisy osoka tsisy zavatra retraretra tena inona stratégie icontrôler an'izay atao aby ny règle de jeu retraretra de asordolo ny retraretra de ao daholo ny ambaratonga ny retraretra ny ina moa filazan'izany lampifidianana seni asory teo rehefa tetetrena fahatany reo asory teo ny ACC asory teo nisy anina nisy problème kely ary tao amin'ny ACC zao nisy problème tamin'ny président de tena nisy olana be de hoe zaho izy nisy condition angatany raha sy ataonao ty
za tsy anohananao amin'ny tanao fa zavatra fa tena hoe amboarina fotsiny anohana amin'ny bety mamy le zavatra tsy manjary misy tantara be da be fa za tsy raha moka secret fa mbo mahemy ihany ny teny fa tena hita hoe tena firan'osy totosy le resy firenena tena fa raha tany amin'ny tany arabo tsika na tany ivelany de afanga mahasa nataony fitondram-panjakana fa soa mivavaka le malagasy de manaiky fa suran'ny olona zao fa fineneko fijereko ny olona rehetrarehetra eran'ny province ny erany rehetrarehetra fa tsy lasa tsony le resy tia tsy lasa to andraso aloha eritreretra amin'ny président zao eritreretanao reny ve de mbo atao tsena lalina taiza natanao vola azonao ohatra fotsiny tsy afaseka teneniko ela be rehefa makany tamatavy ianao makany ambulance hatramin'ny Filorajoelina Don de André Rajoelina de André Rajoelina Andriamanitro de tsy mbo misy conseil président mbo vola atraiza sa iny tsy vola panjakany ihany ve nataonao hoe association fity milipalipy ahoana mihitsy ny privilège nyreny olona association fity tsy mbo miteny tena zavatra rehetrarehetra tiany tena zava-doza tanao fa famonoana antsika malagasy mbo anteny ve mivavany président ho ataovy vaccine tsy le chevaux plus ihany mbo ataony tsy le mbola fady azy ohatran'ny fady mbola niteny nefa ny firenena rehetrarehetra tompoko zao de tena ao aby ny tena ady hoe vaccine ihany mahasitrana antsika rehetrarehetra Madagasikara mbola 3% mbola risque Madagasikara de tsy mbo teninao ve ty mbo mahasoa tsy adalan'ny firenena fa rehefa tsy lasany ianao le chevaux plus de ohatra marary fo anao de hoe ataoko ino fa niay ihany tokony lansena fa efa nidradradradrako eran'izao tontolo zao hoe nahita Madagasikara de efa tsy nekena ve de tsy déclaré zeny ato ohatra marary fo zay mahasoa toko amin'ny vahoaka ny vahoaka ihany nandro ihany zay tia amin'ny vahoaka sy mikarakara amin'ny vahoaka zay ny tokony jerentsika ka zay nataoko hoe le figeona antom-pirenena tena stop ataovy figeona antom-pirenena zay ny solution raha tsy manao azy aminao fifidianana fa atao mibety mafotsiny tany fa ataovy mifigana tena enjikinjiny ianareo rehetrarehetra tena hoe rasa mangaika tena hoe hery velona eto Madagasikara aza manaiky aza noho ny fifidianana aza mameny fifidianana fa ataovy aloha figeona antom-pirenena fa raha tsy misy ohatran'izay zao ohatra anao baolina zao anao de raha ohatra zao tsisy ana tsy figeona antom-pirenena de izy ihany manao lalàna bon rehefa azo laresina le tsy de ataovy tanana de atsy de ataovy maty zay rehetrarehetra tapao azonao raha tsisy ny discipline rehetrarehetra misy mihitsy ny réunion technique aloha technique tena atao alohan'ny anombohan'ny lalao ataovy tsara alohan'ny tita hatramin'ny arbitre raha mbola mitondra fandaminana manao zay ka zay nataoko hoe aza manaiky aza rebireben'ireo tsony fa tena efa tena tsisy atenana reo tena tsisy atenana anao tena mamono atsika mianakavy tsy zay le tena tokony hoe le monsotsera mbola dradradradrako ihany avernaka ihany ory vahoaka ory député namana mba jerevy le tena firenena aza tena jerena tena hoe misena hoe merci président aza tenana fa le lazako ndre mandeha teo hoe tsisy ohatra tsy adalangeny tolo hoe tsisy mamoatra ny zaza fa rehefa manaikinona tsoka efa manaikisatsika fa mamono atsika ve de mbola wimsa ihany anjara atsika atsika momeritetra fa tsy hoe sanatry tsy fitiavana fa anjara atsika tena mitsara vahoaka be da be ran'izao tontolo zao ny olona any ivelany gasa tsika mianakavy eto hoe mamirary ny angamba raha olona tena fotsy miangatra hoe mamirary ny député tima fa tsy hoe famonoana atsika tima izy na hoe tsy fitiavana ny hoe te fitiavana tiaka seza tsy seza mihitsy fa ny anay tsy seza fa vahoaka mila zay mitondra vahoaka mila milamina voka mianatra en sécurité salama zay ny tedavina eny ary tompo marana sika député Rastany fa mino fa miandro koa ny boribory tamy faharoa hoe aizy député Rastany koa raha tsy miresaka ny momba ty aminay aty vao avy niasika rano be tsika teo de mifantatra de mahampiseho le fifaliana le olona any am'le tsy hoe le rano ny nahafaly fa hoe efa mbaniena le rano tafiditra any am'le toerana zay nanaovana an'le fotodrafitrasa zay vatsiny député Rastany misy ankoa reo asa kely samihafa sy zay mbola olalovanao de tsara raha fezina anaty minitra vitsy ho an'ny boribory tamy faharoa zay miaraka sy nifidy any député Rastany na tsy nifidy moa zany fa nahazo tombotsoa avy aty amin'ny solomaboka izy mako tsy jerena zay nataokany hoe député tompoko de natao lanao lalàna sy anaraka ny anara-maso amin'ny fitonam-panjakana amin'ny asa taona zay ny tena rôleny nefa rehefa tsy anao ve le fanjakana le olona fa tena firy taona le fotaka be da be ho ambatoroka firy taona de tena fotakatrany de tsy afaka mandeha tobile eto amin'ny capitale ve de mbola misy ohatrazay de zay nahatonga décision vola lamby da be
3 semaines angivana vitany teo curé nanao tetezaka azy tary ambany de nafaly ana tao de tonga nisy ny telefona andro amin'ny 2 alina azafady député fa mana vinaro azy zany nangofa ay misaotra fa tena tonga de tsy niangona tsony le raha fa tonga de very manary rano tsara ny olany ambony tarianona loza amin'ny 12 alina nanapy mandrotraka rano efa tonga teo mafinaritra de za aloha mba jeretsika matetika ihany ary alisa tena saingeny ananao fiainana tompo de zao rehefa voatsodrano vahoaka no Andriamantsaka vahoaka no Andriamanitra rehefa voatsodrano Andriamanitra tompokonao mantiforany zavatra ataonao ohatran'ity zao ohatran'ireo fitoram-panjakana tena mino fa tsy voatsiny malahelo be da be atao koa 90% malahelo le olona satria ny zavatra angatanao na sécurité na fahasalamana na ny sakafo ny rehetrarehetra tsisy vita fa fanam-tanàna Pôkato tsy menatra zalahy isaka mandeha ataony atao reto makary ataony tena zara tena ohatran' izay nataoko anao hoe tia vola efa voaetude daholo ny voany rehetrarehetra sy ny tariny am'izao manoko zay vao samy teny fa tsy hoe vola tena revorivo io mako azonao tena ohatran'ny revorivo azonao sanatry zany tsy mampitotra ny gadra tena hoe manao revongadry jiadra any amponja za tena ohatr' zao raro amponja tsy afaka mivoaka maninona koa ny tsika ndray tena ohatry ataoko ny revorevy azonao taterahako ty taratahako nefa mivolanao zero aiza mivolanaovanao azy toko mba tenenina aloha hoe aiza le financement zay anao vao mitena fa iza ny entreprise anao azy ary verina kelindray mandeha to hoe le entreprise ary aiza mba anaikan'izany tena mino firenena entreprise Colas Sozia mena asangeza be amin'ny pihena tsara le 320 alina farotaona zao nanao mitakiny ny anjarany nitevy tena tsy menao ny karamana be da be nefa perta de mbo normal tena hoy za tena fa tsy hitsony zany proof be da be fa tsy hitsony le olona tena be da be maty misy namako zao maty misy migadra misy varim-panana ny tobilana midy marary motsy efa mianatra azy fa tena grave izy ty ka sery deuxième efa nanao koa voanjarako mo za mbola tsy nilazako tapany tonga de lazako ny tapany kely tetezana nataoko tamin'ny CLD fa nanomboka atreria atao mambany atao ambany dia makany volisarika mipita tambary le avabe efa nataoko tetezakazo am'le rakizy le mianatra tsy afaka am'jery de mapetraka isaka presque isaka ny za tsy miteny fotsiny fisaka ny fokotany mba afa nanaovako daholo de mbo faly ny olona mbo nanaovako misy zavatra projet lazako anao rehefa treto tokanako azonao zavatra ngezabe sasany nataoko tamin'ny CLD sasany tena hoe zavatra fananako tena tanora tena fiky fa ho avy tso ela mihitsy de tokanatsika ary ataontsika petraka maro ajerena ny afalian'ny olona hoe tena hafaranga député Rastany manao azonao de aza matatra fa misy de le fokotany hafa mbola isy ho avy ninareo fa ho avy Rastany fa ditanareo hoe kay le rangaty tsy mbo manao mpanantena Pôkato ohatran'ny tao fampitonam-panjakana fa niasika tena rehefa tsy mangorona tany tsy mangorona tany na de hoe Rastany Rastany za aloha tena Rastany tena velona amin'ny tany amazanakatatsaha tena tany tena manao be da be za raha mividy tany any ambanivohitra azonao hoe misy olona sahirana tio izy midiko tany intéressant be za tsy mety vidy fa ahoana anao midinao fa zao bon vidiko ary tia fa tia violona de tonga de aiza ny takalon'io zay vao mividy aiza ny takalon'io fa tia hoe amidinao ny tany de volany ny vola de ianao lasa pauvre be za lasa nanakarena be ny tany io tena ohatry zay misy takalony ka sery izy anao ataovy ny deuxième arrondissement ho avy mbola manana mandat roa afitako zavatra be da be zay taona roa azafady aloha itsika fa sao de misy teny diso tompoko tsy kabary fa lasa rosa mbola manana taona roa anasoavaka anao le vita daholo isapokotany ary le tetanareo fa mbola miera amin'ny misy ambaratoka mako za tsy tonona eto fa tsy avelana atao za raha vao manao zavatra kifo personnel ataoko tena misy za tsy tena eto banandrala aza atao izy za velana Rastany manao azy aza vely tena tsy avelandrala mihitsy de hoe ho avy fa tena ataoko le izy rehefa tsy vitako amin'ny misy ny CLD rehefa CLD trampokotany zao fokotany nataoko tamin'ny CLD
fa le tenaina bola sybatika tena manaraka norma fa tsy hoe manara-penitra manaraka norma faly daolo ny tanora jereo fa tena lafina antafiny tena ohatra fotsiny ataokanao zay otrokana sy ny tany hafa ny CLD hafa ny zavatra efora ataonao ny ana le tena maika satria le teo ambany dy zao raha resaka andrasako CLD le teo mampatoroka CLD fa siady izy zao fa siady azonao CLD na azahoan'olona azy fa le olona mbola tsy malala le siady fa CLD na matana ny olona azy azonao de afa nataoko CLD le izy nefa raha mbola iandry amin'ny herintaona maty le olonao de donc tonga de mbo nitady moyen tena ngery fa zay nataoko any ohatra zay fitonam-panjakany raha tena fidèle anao ary mipaka ny tokony izy kararana tokony ohatra n'inona ny vola mifanampianao fa ny olona zay vela moanao tsy hitapopoka iza ny olona adala mianao za tsy hoe rasta manambola fa nisy olona anakarotian'olona mpanambola be na mipetraka ny tany any tonga de nanondro tirangana vanao anio tirangana vanao anio tanao tonga de en tant que tena responsable ianao de matsy mitegona mitady ary rehefa tena atokisan'ny olona anao manao asa tena tsy mamenatra ny olona mipasaka le izy ka zay nahavitako asa de isotra indrindra tazomikely nareo fa tena fanazavana ary mialatsina an'le teny disque aleo de mandala asakato mandala tsy any tompoko tsy de any am'le mandala izy io tena rehefa tena hoe lahatra andriamanitra io rehefa mandeha tsara ny ataonao sy ny tariny izy ndray manao mbola miverena anao na miala ianao efa tsy mety zay misaotra mivoaka atsika député Rastany de misaotra mivoaka atsika misaotra mivoaka rehetrarehetra malagasy sy nanaraka an'ity be da be manaraka an'ity ary misaotra betsaka titsaka deo manao koko kely am'le olona le tuliara le mpanantsika analy eo am'le telo finanana vary sosomaraina ao mahavatsy makany am-poro iny fa eo anao papa meno ana eo koa anao madama fa tena mahafinaritra kokoa anareo fa tena nareo de tena mijery isanandro tena manao kritika zara tsy fatanareo tany fa tsy hoe ianao ve le mpiteny ary mahafinaritra ny tenareo mahafinaritra fa de izy rery angamba nataoko fa be da be le mpanety volonao adinao le mpanety volo iary le mpanety volo akaiky ny andaboly akaiky magrova de tena mampamanky fa tena tonga le izy sady tena ireo matadiny fa betsaka le izy tsy voatanisako eto avy ohatra fotsiny nataoko fa de samy ten'Andriamanitra ary voaka zay nataoko aza mametsy iny de ny aza mihinana ambolony fa diry tsara ny décision nataony député Tim fa tena miady atsika le izy de mbo hoeto ambavaka ary mbo ampirisiony sy ampirisiony olona ary mikorazy hoeto mivavaka le izy rehefa etana ambavaka sy tena mino atsika mandeho azy ary ravana hatramin'ny mandanjery koa ary sotra tompo makasitraka ary tena mahavelo bevata rolahy hoy zay ny fomba fiteneny avy any atsimozay ho any député Rastany de omentsika lalana izy misaotra betsaka azy efa ao ambadika eo koa ny filoha nasionaly ny fivato zany fikambanana fiarahamonim-pirenena de izy moa zany fa Andriamatoa Rawily tsika be mihitsy meno azy satria dada Wily am'lay resaka rafitra resaka lalàna resaka fanabiazana ny olona fametrahana ny olona ho tompona andraikitra de anisan'ny potipotserin'ny mandrakarivo zay de manambavao ihany koa resana satria izy avy any amin'ny faritry Bongolava iny betsaka ihany koa reo mpanohana reo vahoaka zay any am'zany faritry Bongolava sy reo toerana samihafa reo dia mino zika fa mieno ireny olona reny ho avindray président Rawily izy moa manana fandarina zay vaky-bay any amin'iny faritry Tsoromandidiny dia mahavaky bay azay tena mpamaky bay mihitsiny de minotsika zany fa isy vaky bay indray eto misy vaky bay indray sy filazana ny zava-misy araky ny fomba fahitany ny mpitarika ny fikambanana fivato zany na ny fiarahametan'ny vahoaka olom-pirenena tompona andraikitra ohatra afaka izay vahoaka afaka tompona andraikitra araky ny nambarany député Rawily azy matetika amintsika zany ny zavatra horesahana sy fandaminana angambany de hoe efa izy sy namana rina no efa andamina ny zava-misy eto zany
de efa eto sady aloha zany satria rehefa mijery an'le fotoana de hoe hoe tsy ampiverenana ntsony le fotoana satria zavatra goavambe koa no ambarany Andriamatora William amintsika de etona zany de efa manolotra fisaorana sahady ho antsika rehetra zay nanaraka miara-manondra nandritra ty herinandro ity de efa mampiomana antsika zany amin'ny herinandro indray zany efa anana n'lay endrik'le fandarantsika mitondra sosikevitra zany ao anatin'ny fandarantsika dia alefa mivatana amin'ny fahitalavitsika le izy teo nisy fahatapahany jiro taty amin'ny studio atsika de voatery manao an'le système hafa atsika zany satria io moa efa sakisakafo isan'andro le délestation eto Madagasikara fa de lasa miaritra foana le vahoaka fa tsy manana vahaolana moa le fanjakana koa moa zany efa zay le izy efa tsisy nininina azo ny ataontsony fa resaka solution pommade io sisa na de tokony hoe ho didina ary lay fery de lasa solution pommade le izy satria efa tsy manana an'le hery entina hiatrika an'izay le izy faharoa dia sana amintsika ihany zany ny amin'ny hoe amin'ny herinandro io koa dia hiverina hiresaka amintsika indray ny namana avy any ivelany ao anatin'ny teratany malagasy na diaspora zany satria manana hevitra ambara indray izy mahakasika amin'ny fiainan'ny firenena dia efa manao zay fandaminana hahafana mandray izay fa niokevin'izay indray ny eto anivon'ny fandarana Rina Arabe Mananjara. Eny ary mitoetrany ny fandarantsika isaora ny fanira Zavamanantany sy ny député Rastany sehatra teto nitondra famakafakana maro izy ireo ary dia ambava hoana mpo-meritreritra ny vahintsika manaraka tsy hoe vahiny moa zany fa mpisehatra manaraka dia Andriamatora William zay filoha nasional ny fivato izany reo moa zany dia eo anivon'ny société civile na ny fiarahamonim-pirenena hitatsika amin'izany fa samy manana ny heviny ny sehatra isan-karazany satria Madagasikara dia antsika mianakavy miarabanao Andriamatora William filoha nasional ny fivato raha vao miresaka zany de hoe société civile zay fiarahamonim-pirenena vaky bay fahafiry zany zao tsika fa 7 inona indray ny bay zany no vakina amin'ity indray mitoraka ity miarabanao reno miarahaba Rena ary miarahaba indrindrandrindra koa ny mpijery sy ny mpiaino nyty aino amanjery mahazatra anao ty ny fivato moa de manana n'ilay fandarana vaky bay araka ny voalazanao teo fa 7 sitra zao fotokevitra ny vaky bay de hoe mahitsy eo amin'le fomba fiteny mamaky an'izay zavatra tena hoe tsy mety mba hafahana manarina zay zany le fotokevitra baiko an'le hoe vaky bay satria tsy azo safosafona fotsiny ny raharam-pirenena na ny fiainam-piarahamonina fa io no nahavoantsika hatramin'izay de ny fivato amin'ny fiarahamonim-pirenena azy tsy resaka toko politika ny fivato fa tena fomba fijery mahitsy ao any anivona fiarahamonina miainga amin'ny tena hoe feom-bahoaka amin'le vondrona olon-tsotra zany no ao anatina fikambanana. Mazava zay tonga de hiditra amin'ny votoatintsika amin'ny fiarahamonim-pirenena ny fivato dia ahoana ny fahitanareo ny tonga de resaka hoe concertation nationale ny resaka ny concertation nationale iny na karazana fiaonam-be pirenena ny tena ary mahafaly de maro no efa manaraka ny zevitra zay am'izao fotoana zao tsy maintsy mandeha am'izay tsika raha teo tafavoaka tena latsaka kady loatra le firenena zany raha tsy ho resantsika ny hoe zavatra misy am'izao fotoana zao eran-tany zay mbola manohy an'izay fahalasahana kady zay makany amin'ny lalindalina kokoa raha ny position fijerina iny position'le mpitondra de sahirana ho sahirana eto sika ny fiainam-pirenena atao anatiny amin'ny fitantanana amin'ny akapoben'ny firenena de tsy mandeha amin'ny tokony izy indrindra any anivon'ny faritra any anivona tontolo-piarahamonina any zany de misy hatsana mampisaraka ny mpitondra fanjakana aty ambony amin'ny any atoerana io le rafitra le niteneniko hoe tokony anaovana fiainam-pirenena anarenana ny olona rafitra io aloha zay fiarahamon'ny pirenena tsy miresaka élection présidentielle aloha fa mandra-pahatonga an'izay ahoana aloha ny anamboarana ny rafitra de zay vao miafara am'izany élection présidentielle fotony mihitsy le fototry ny olana teto zany tsy vitasika ny manarina azy hatramin'izao tato anatin'ny 7 taona misy miresaka ihany fa ohatrany hoe safosafona tsy haina hoe tsy te hiditra am'izany ve sa ahoana fa tena
raha ny zavatra misy am'izao fotoan'izao indrindra fa ny hoe ny resahana be deabe ny hoe ady am'kolikoly matosy afaka miady am'kolikoly eny ny fanjakany de izy zany no corrompu raha itsina le resaka de ahoana no atongavana amina hoe rafitra matanjaka tena hoe mba tsy isiny zany mba isiny le tena hoe fa tany tandalana eto amin'ny firenena satria raha tsy misy ny tany tandalana sarotra ny miady am'kolikoly raha mbola misy ihany tsy maty manoty io impunité io sarotra ny miady am'izany kolikoly zany raha mbola misy nefa ny kolikoly de tsy isy zany fitombona arikarena sy ny ressource propriétaire na ahafahana mampandrosan'le firenena de io le mampahatra atsika zany de zay le mahatonga anay mijery hoe apetraho hatrany fototra hatrany amin'ny fakany ihany io raha ny rafitra mba hanana rafi-pitondrana tena matanjaka isika hiatrehana ny zava-misy ohatra zao tsika hiatrika ny zava-misy raisam-pirenena am'izao fotoana zao tsika malemy nefa miteniteny any am'izay tsy tokony ho izy de makany akady ihany ka rehefa aka-position de mila manangana rafitra matanjaka aloha zay no mahatonga anay hoe tsy miresakily zay parsa zany tsy zao ny mbola firesana an'izany raha zao rafitra malemy zao nitenitenenanao an'izany de mandany andro fotsiny tsika imezan'ny olona kanefa le fitondrany atseroa ohatrany hoe mireare ka izay le hoe tokony ametraka ny tongotra amin'ny tany isika sy ny fitondrana voalohany resahana zay ne le le olana am'le mpitondra tsy hay hoe tsy fatany ve le tena réalité sa hodina tsy hita ny 80% ny fiainantsika zao miakina am'ireo tandrefan'ireo nefa sika aka position mifanohitra am'ireo de hoaiza indray zany inona zavatra hitranga tsy ho atsy ka io sy asiana sentiment hoe zao no tsy mety ataon'ny Russie zao no tsy mety ataon'ny Amerikana fa hoe inona ny mety amin'ny malagasy inona manavotana ny fiainan'ny malagasy am'izao aloha fa rehefa avy eo hita koa ny atao de raha position ray zany tsy maintsy raisinao io zany na eny na tsy fa sisy ny sababaka zany firenena raiky amby 700 ane ary ao anatiny daholo ny matanjaka ary efa raha sika mahita zao ny zavatra ny ankivy ara-toekarena mahazo an'ny Russie tena mafy le tsy fitenenana fa hoe tsy miandany asina ny eroa de efa adika ny tandrefana hoe tsy miandany amin'ny position ny tandrefana zao inona ny fiatraikany opposition Madagasikara io raha tonga de itsika amin'ny fiainantsika eto na mety hoe fiatraikany mivantana na akolaka tsika le nanao an'le hoe ni zay ne le société civile nareo tena le manahirana mpitondra le société civile aloha de azavaina ambenimbeny zay matsy mahadiso hevitra ny sasany hoe tsy resaka politika fa tena miresaka politika ny société civile fa ny miandany no tsy atao fa ny mitsikera sy ny manitsy ataon'ny société civile manao interpellation sy ny sisa zay ny fandraisana ndraiky sy ny maneho hevitra amin'ny fahitany azy ary mitaizany olo-pirenena ao am'izay zay fa tsy mamela fotsiny ny raha politika ho asan'ny mpanao politika satria ny olo-pirenena ny no mandray anjara fifidianana eto de raha tsy mahalala izy de lasa taritiny sasany any akady de fahavoazana ny firenena ihany zay ka izay no mahatonga ny société civile mitaiza ny olona rehetra ny olo-tsotra mba anara-maso ny fiainam-pirenena sy mba andalina kokoa zany ny raha politika alohany anapahany hevitra amin'ilay fantasaham-bato zay ataony zay le mahatonga an'izay ka azavaina foana zay fa misy ny mieritreritra hoe ny société civile mpanohitra sy mpanohitra ny société civile manitsy ny zavatra mety tsy mety rehefa tsy mpijery arina tava zany indrindraindrindra ny fikambanana fivato zay tarihanay zay le vakibay tsy mijery arina tava na ahitran-doha fa tonga de miteny hoe zao no izy rehefa hitanay fa tsy mifanaraka amin'ny tokolo izy raha ka le mpanao politika mbola misy kazy mety hitandritandremana amin'le fomba fiteny zay ny tsy hitovizanay aminy fa zay tsy misy fifidianana ohatrehanay hoe hilasaka an'izao ka so discalcule fa rehefa tsy mety de hitsinay le resaka mety hifanandrify mihevitry ny mpanohitra zay na amin'ny sasasasany amin'ndraindraiky io mety tsy de mifanaraka loatra amin'ny hevitry ny mpanohitra na ny eo amin'ny fitondrana fa izay aloha no andraikitry ny société civile indrindraindrindra ny fivato zay tarihanay de amafisina ihany zay resaka zay ka lay fiarahamony lay fikaonam-pe-pirenena no resaka atsika teo hoe
aizy ny resaka iny zay zany de manainga ny olo-pirenena rehetra na ny mpanao politika na ny mpitondra fivavahana na ny hervelona rehetra eto amin'ny firenena mba hijery an'izay resaka zay fa zay mahita hoe somary efa tapitapidalaka le ihany le fitondrana am'izao fotoana zao zany ina mahatonga anao ite zay sy misy mandeha milony any aniovana faritrany tsy tena miteny anao an'izany aho rina fa raha ny zavatra mitranga indrindra zay moa miasa amina faritra valo eto Madagasikara fa tatoato zay efa resaka mandeha be debe tamin'ny Manjery de misy zavatra tsy mandeha mitokony izy zao amin'iny faritra Bongolava iny zay mbola ho resahako rehefa avy eo zay fa hoetiko milaza aminareo hoe tena ohatra ny jereposiny ary vaky lala tsara ny fanodikodinana sy ny kolikoly amin'le fananam-panjakana na ny amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana isan-sokajiny zay le tiako marina kely hoe mila fivondronana maika de maika fa firenena raha manana izy tia anaovana atsoavo amintsika olo-pirenena rehetra zany zay de teninay amin'ny fivato ihany zay vozonay foana hoe ahoana resy ty rafitra ty ahoana ny antsitsika ny ty rafitra ty ahoana ty mikasika ny raha miteny fotsiny azy zao hoe anisan'ny miresaka rafitra ne de voateny eo ny lalam-panorenana sy ny lalàna efa nisy zavatra no azo avaiky tamin'ny vaky bay teo aloha mikasika ny tsy mety amin'le lalam-panorenana fa ohatra zao le ordonnance tamin'ny 73 014 zay nanaovana le centralisation budgétaire de tena nanakorotana zavatra be debe teto amin'ny firenena na de io ve de tsy vitasika ny hoe ahoana ny tena ivoriana anaovansika tena véritable décentralisation zany fa tsy atao hoe décentralisation meko tsy meko ohatran'io foana tsy tafa voaka eto sika zay le izy ka lasa io no mampiady eto ane zay zany no efa mbany resaka n'izany teo amin'ny CFM ihany eny ny tenanay hoe rehefa miresaka fampihavanana nareo inona ny atony le tsy mampihavana ny olona fa tsy mihavana iresaka miresaka inona le resahana ka tokony le cause zany no jerena fa izo tena cause ngeza be io fihavanana eto ny gasy zany ane naturel ny gasy ny fihavanana zavatra tsy mila ampihavanana ny gasy fa matoa ny gasy rava le fihavanana inona zay atony zay de zay ny tokony resahana raha mbola misy zara vilana eto raha mbola misy mizana tsindrinila eto raha mbola misy tsindriazo lena eto de tsy misy ny fihavanana mandrava ny fihavanana zay inona ary mahatonga an'izay zara vilana zay voateny foana ny rafitra any amin'ny farany zay no mahatonga nefa nandinika lalana io zavatra io zay vao miresaka ka raha ifanodikodina ifanafosafo eto zay mihavana de ianao sy ahavitanao ataon'ny pasteur sy ny mopera sanalahady zany ny toriteny zany ka resaka fampiora institution aforonao ve ahavita be noho ireny ka raha mbola hanampy ny toriteniny reny de tsy de misy ilana azy fa tokony ianao fandresen-dahatra andreo androm-panjakana hoe andao ohatra zao ty resaka hoe fikaona andao pirenena ty CFM tokony tena mpanelanelana amin'izany hoe tena andao ivory de misy zavatra hitsy eto mba hirovana amin'ny ady mety hitranga any amin'ny fifidianana ohatra hoe code électoral zao lalàna zany ao anatin'le ivoriana ao anatin'ny rafitra daholo zany za zao tsy azo midina tsy hita mihitsy tsy azo de tsy hita zany hoe fifidianana raha mbola resabola ny mahalany eto de zay rehetra mitady vola zany ampandanina an'izay tian'olona aniny inona ny vokatra zay tsy fangalarana ve no ataon'izay olona tonga amin'ny fitondrana ahoana ny anitsinany zany zavatra zany ny anay mahitsitsy ohatran'izay le fomba fiteny fa sy aloha tonga indray ny 2023 de hita ao zay mandresy ianao nefa anangom-bola amina kolokolo isan-karazany zao de ampiasa vola de dinona fahampotena ihany tsika efa faragisitra am'le resaka teo aloha era-tany de mitohy ihany de tsy ho ahialahatra eto ambonin'ny tany eto tsika zany fa ho atokana hors classe efa sy ho alahatra ny firenena tsony fa ty de fa firenena exceptionnel ty Madagasikara ty fa ndao tsy ho alahatra tsony amin'ny fahatra zay zany no andrasatsika ka izay mahita hoe makany akady mialala ihany ny fidinana any amin'ny lavaka
ndao le resy vojerena le firenena ya mazava zay ka zay ny resaka concertation nationale raha fitiantsika izy zany de hoe tsy azo elana io raha ny fanazavany ny fivavy teo tsy azo elana zany a ny fidira amin'io concertation nationale io satria dia mitakely ny zavatra iainana amin'izao fotoana zao ny ivereno kely le resaka le Ukraine teo le fanapahan-kevitra hoe sady tsy atsy ny tsy atsy dia ozy ianao hoe lasa firenena exceptionnel le i Madagasikara de hoe mba azavaina kely hoe fiatraika an'io mivantana na akolaka tonga de le tonga de azahoan'ny olona azy mihitsy zao aloha ho an'ny tanora taty afara zay tsy de naraka ny raharaham-pirenena zay indrindra tsy voa izao ne sika nanao aventure ary zay ny manahirana am'le tanora no mitondra nisy filoha tanora tamin'ny 570 teto andray matodideratsiraka mbola ataonatao fatanorano tsara mihitsy 70 taona izy no nandray fitondrana tamin'izany aventure sy aventure no natao dakao ny ary dakao ny andrefana ndao hiatsinana na révolution ne non aligné zao sy nalaza ary izy akosany izy tena nalaza teo amin'le fahaizany mandahateny sy tena fahaizana amin'ny ankapobeny fa nandeha ila zay le fahaizany filoha zay fa tsy nisy le rafitra nanaraka azy tsy nandeha nanaraka an'izay nidona tany amina kady indray tsika nivarina tany Andavaka nandritry ny 10 taona mahery 520 taona latsaka eo efa niaraka tamin'ny firaisana sovietika ne sika tamin'ny Russia mbola URSS izy tamin'izany République 520 no nitambatra tao de mbola tao anatin'ny tazany zany firaisana sovietika zany tsika no nisafidy hitodika tany amin'ny atsinana ny mpitondra tamin'izany no nisafidy fa tsy ny vahoaka ny mpitondra no nitarika atsika andeha ho any hoe aty ny lalana inona ny hafarany tonga taty amin'ny taona 20 tany amin'ny faraparany 20 sika de niverina any amin'ny ajustement structurel niaraka indray tamin'ny FMI ny Banque mondiale fa potika tanteraka ny toekarem-pirenena inona no zavatra nitranga tamin'izay tsy nisy volany meny firaisana sovietika teto Russie moa no lehibe indrindra amin'ny firaisana sovietika zay amin'izao fotoana zao hoe izy no lehibe indrindra amin'ireo république fédération izy tambatra taloha fa efa samy maka ho azy mizy amin'izao fa roplanina no nomeny tany MiG-21 Antonov zany de nananantsika tamin'izany ny filoham-pirenena nomena le hoe Yak-40 zay nitaingenany andray matodideratsiraka zany avion présidentiel nameandreo fitaovana ho an'ny miaramila koa zany fitaovana ara-miaramila ny fomba famindra ara-miaramila koa no vaina ho tatsinanana tamin'izany de zay le fiovana teto fa ny fahatrana ny anahatra atsika ka am'izao fotoana zao indray ve zay raha tsika mahafanta fa tratra ny embargo économique ny russiana ary tena raha raikitrao sanatriany zay tsy ho raikitra fa enga nde sanatriavany vava aladiny lela fa manahirana reny fikitikiten'ny russiana nylay toby nucléaire reny Tchernobyl de mety hitarika zava-doza eto anivon'izao tontolo zao iny zavatra iny ka raha sanatriny zany tsika diso famindreo de zao zany mahita na inona tanjaka zany firenena russiana zany tsy nanao ahoana fomba fijerina société civile fomba fijerina société civile tena mahitsy fa sisy kajo politika réaliste tsika tokony ho pragmatique amin'ny zavatra atao hoe ny firenena tandrefana ihany aloha mbola matanjaka izy efa maro nisy mivondrona anatiny ary tsika zany tsy hafa miaina na izao ne tapenina ny vavatsika de maty daholo fa aza mba misaventure amin'ny zavatra efa nahitana efa nisy teto ane zany fa zay mbola andramana akory de indro mahita ny maizinety ve sika ohatra ny tainomby atsesindavabaro izy ny fitenenana ka ty avaturana resaka génisme ty hoe tanora de manao avature efa nahafaty firenena ty napotika ny firenena malagasy tokony tsy averina tsony
ka io zao efa zay ny fanapa-kevitry ny mpitondra teto Madagasikara mbola azo iverenana zany raha tena hoe ijery an'ilay tombontsoam-pirenena sika sy maninona na miverin-dalana fanapa-kevitra fa raha io zany no tohizantsika tena mamony teny sika zay aloha de tenenina fomba fijery amin'ny fa mahafamakafakana ary nandinika ny raharam-pirenena nandritry ny fotoana naritra koa ny tena mahalala an'izay toy ihany ny resantsika miaraka amin'ny Front National ny société civile ny fivato zany Andriamatoa Rahoily efa nresantsika kely teo ny any amin'ny faritra Bongolava iny fa inona ihany ty alatrompo tsisy farany ty efa asa zao impirsika ny resaka teto raha vao resaka hoe Bongolava de alatromby ali izy tome mitomby ihany le isan'le omby voahodikodina sy sisa ny omby maloto lasa omby madio ny omby madio lasa omby maloto amin'le resaka pitsopitsony zany inona ny tena zava-misy marina ny faran'le izy mahavaky bainy vaky bairina de mahitsy ary tonga de pitsirina mba ahitana hoe inona le zavatra tsy mety zany ho arenina zay moa efa ela no ny teny raha miresaka hoe alatromby zany hoa raha mbola manao ny ataony ny dalo ambony latabatra mbola misy ny fanadivana omby kalatra de tsy foana zany ny alatromby ary ny anay ny approche zany de hoe ahoana ny fomba anafoanana an'izay fanadivana omby zay fa tsy anenjika dalo ary no atao hoe alatromby rehefa tsy voadio tsominy zany le système fandivana omby kalatra rehefa rava tsy misy mangalatra zany ny omby satria ny omby de zavatra ngeza be tsy ohatry ny akoho io ka hoe tapahanao ny tendany de atao anaty kitapo na any amin'ny sikinana any fa tsy maintsy roasana amin'ny tany ka rehefa tsy misy taratasy de tsy possible mihitsy ny angalaran'omby izy ary manao ny taratasy sy ny mpitondra tompona ndraiky mpanjakana ka tokony izy ohatran'izay fomba fijery ka ity resako eto ty de zavatra mitranga ny Bongolava hoe ny alatromby mandeha fa rehefa aveo koa ny mpitondra fanjakana zay tokony anapiny olona koa mangalatra koa ina mety endrika isehony zany nareo any tranga anankitelo no resako aminao eto tranga roa ny faritra Melaka ray Bongolava ny Bongolava moa naresaka tato ato ary amin'ny aina manjery any lasa guerre médiatique io satria samy manavotra ny tenany zay rehetra petsa ao anatin'le raha nisy omby efa ho 500 mahery niditra fourrière tao amin'ny efa ho 900 latsaka kely tao amin'ny fourrière ny Tsiromandidio fa tamin'ny 2021 ty opération ty manko manahirana hoe rehefa misy fandrimpalema de iny alefa ny miaramila manao opération misy ny tena manao ny andraikiny amin'ny tena fomadio fa misy manara ro-pahefana de rofina iombin'olona io na ny madio na ny maloto na ny mampisalasala misy matsy ny omby tsy voatery aloto fa mety tsy mazava loatra le marika na ny taratasy de hoetiny iny tonga de rofina anaty fourrière fa zay ray tarika amin'iny na omby madio zao tsy contrôle ny zalao taona rofiny miaraka any zay le fanara ro tapahefana anatin'ny opération zay ka nisy an'izay tany a Bongolava tamin'ny voalohany zao ombin'olona anankiray le nalaza be fa narahana tamin'ny hélicoptère tany amin'ny faritra Menabe iny ombin'olona anankiray 100 mahery asa 700 nivery tao firenana be boka ambany de niverina tamin'io le hita ny 520 de mbola nahiditra reo fourrière ndray nefa mazava zao fa ombin'le rangahy io reo de tetika anodika dinana ny ombin'olona nefa nakalazaina tamena manzay fa no niezaka nataon'ny tompona andraikitra mifatra de tratra tamin'ny alalan'ny hélicoptère reo omby reo zay no vaovao fantatry ny ety ambony zany fa ny any ambany tena marina ngavo misy omby voarain'ny tompony na anankiray azy hatramin'tsika miteny zao nefa le omby tapitra tsy hita ao anaty vala 720 ny sisa hita ao le olona tena tompon'omby raha teo tsy afaka hoe manana fomba afahana fandray amin'ny ety atapony sy eo le olana amin'le rafitra atsika le centralisé anaty akatary ka eo le ilaina ny fivato manelanelana zay zavatra zay le hatsana mampisaraka ny mpitondra aty ambony amin'ny zava-misy any ambany zay
tratra tatitra sarapasoka le ty ambony afa le fitaka mahazo na mety tatitra vilana mihitsy tatitra inina vilana dia lasa voatery zany a mandeha amin'ny tsy faleny ny fanapahakevitra raisiny any ambony ka io omby io zao andiny voalohany any ny ray aman-dreny anankiray zay io efa nanaovana fitarainana taty ambony fa tsy ian'le ray aman-dreny ray io de ile omby 7 tavela satria ny sasany voalaza fa maty ny sasany tsy hita fotsiny zao io tsy hita io nefa tsy possible mihitsy ny amoanany fotsiny eo raha tsy misy taratasy fa izy manao ny taratasy izy manao ny PV izy manao ny ordonnance na melevé de tafiditra daholo zany tompony andraikitra rehetra zany raha atao zany tena ankety de ivoaka eo daholo raha tena atao de eo zany le raha be satria am'izao fotoan'izao tsy manaiky ny tompon'omby ny OMC ao an-tanàna mametraka lalana fa ny procuration de tsy azahoana satria misy tena mazava ny bokin'ombon'le olona fa maniraka ny zanany izy na maniraka ny zanadrahalany zay matanjaka satria lavitra be ny anamena be fa tsy men'ireo hoe tsy ekena fotsiny zao ny procuration zany lasa mpanao lalàna koa ny OMC zany zany hoe tsy manana zoly olona haniraka olona haka ny fananany ratsy be ne zany fa maninona le kajy ao anatiny zany de avy alao tsy hivoaka reto omby reto na de fantatra tsy ho tonga eo le tompon'omby noly hoe olo le fa mareraka fantatra le tena misoratra amin'ny omby tsy afaka andeha tongotra avy any lavitra de ararotin-dralahy amin'iny de mivoaka tsikelikely le omby de amoronana indray olona manana olona hafa lazaina tompon'omby de amboarana ny taratasy misy tsikombakomba ifanaovany tao anivon'ny mpitandro ny filaminana ny anivon'ny fitsarana am'izay zavatra zay satria tsy eo antsony le omby reo tsisy lavanty satria 90 jours na 70 andro ane de tokony atao lavanty ny omby miditra foretra tsy nisy an'izany kanefa le omby tsy eo le omby amidy eo an-tsena ny sasany ovaina ny tompony raitsikombakomba endrika kolokolo hita maso ohatran'izany ary zay no naovana atsoavin'ny Pax ny Bianco eo ampanaovana an'izay fanamafisana tatitra no ataonay fa efa nisy ny nalefa fa le olana eto amin'ny firenenany tsy mahatapakahitra koa le rafitra sasany zay le zavatra mila ivoriana de miteraka tany sy tandalana de manararoatra ihany ny ratsy zany de verina ihany le eo de omby raha lazainy omby kalatra zao le amin'ny omby 900 lasaka reo ny sasany de lasa namidinao any amin'ny mpangalatra ihany ane le omby zany nakaiza ianao koa zany tompony raiky mpanjakana mangalatra zay le dalo ambony latabatra de ohatran'izay foana ve ny iainantsika eto amin'ity firenena ity zay no mahatonga anay hoe tena misy zavatra mila jerena le rafitra aloha le resy zao de zao mandra-pahatonga n'izany 2023 resahan'ny mpanao politika zany fa misy zavatra maika zay miteraka fahatraam-bahoaka eto ka amafisinay foana fa tsy ekena io zavatra mitranga any Abongolavy io fa tena manahirana anomelaka nisy ohatran'izany ko rofina trany Atsalova le omby am'le tanànana teo Anjiabe zay dia omby efa 900 koa mahery ny andro tokony teo tsy hita le ombin'olona misy taratasy madio zany omby zany ny akamaroany fa de tena miraisikombakomba ao daholo ny mpitandro ny filaminana sasany matahotra de tsy sahy manisy koa ny sasany ka tsy mety zany zavatra zany tsy azo jerepotsiny mila fahasahina miteny an'izany be neny hitan'io fa tsy sahy matahotra fa ny fivato mahasahy miresaka an'izany ary tsy resahana fotsiny fa misy andraikitra efa noraisina momba an'izay fa hanosika an'izay atraizy iny le zavatra nataonay le doléance ny interpellation nataonay reny ve nataonareo sa tsy natao de ho hitantsika eo impiry zay nareo nanao doléance de finondronanao an'io zavatra io zay fa tsy ohatra mifanilikilika ny sasany zay le manahirana amin'ny resaka politika teny satria mila vola ve baraingy no apetraka ny fifidianana de zay mangalatra ny ambany ihany tsy kitikitihana sy manao adalana fa tena misy andraikitry ny tompony andraikitra anivon'ny faritra zay zavatra farafarasiny tsy fandraisany andraikitra satria fantatra an'io fisiny io zavatra
ka zay ko mantsy zay le tsy fandraisana andraikitra zay fa tenenina teto foana hoe rehefa tsy raisina ny andraikitra dia mitatra ny fahavoazana. Iny ary Andriamatoa Rawily Front National ny Fivato société civile amaraparana azy sika fa mandeha ny fotoanantsika. Inona ny tsara amafisana ary atao ampamarana anazy ary? Akoatra ny alohan'ny amaranako azy dia misy fitarenana maro koa mikasika ny resaka subvention mpampianatra amin'ny faritry Bonglavy. Ao amin'ny drainina zany. Dia maro koa ny tsy nandrainy subvention nefa vola efa débloqué ary. Zany mbola misy mahafaka manodina koa ny vola zay tokony omena ny mpampianatra. Volana mpampianatra zany dia jerepotsiny eto anivon'ny firenena eto. Io le anaovako hoe tena le rafitra fanaraha-maso zany eto lasa vaky lala tsara daholo afaka manao ny ataony ary te afina zay mahay mangalatra ka tsy tratra. Tout est permis sans être vu zay ny kolotsaintsika zany hitondrana ty firenena ity fa tsy ao tsony le hoe tsy ny loha sahamangina ny jerena fa zanahary etapony loha. Tsy ao tsony le hoe ny androna ny tsy maniry volo ny enatra hoe tsy ny tany ny fady fa ny vavam-bahoaka. Fa vadika mihitsy zany. Hoe aleo an'izay ny omby masika toy izay ny eritreritra sisy miraharaha zany tsony. Sisy miraharaha. Fa dia mangalatra eto dia manao trano be sy dia te afina. Ohatran'izay may mangalatra rehefa fifidianana ny may mangalatra no hoe te afina. Zay le fiainantsika eto dia ho tohizantsika ve zany lalana makany amin'ny davaka zany. Satria tsika efa faragistro zao dia zay ve zany no tohizina. Rehefa tsy ho tohizina zay dia andao hivory. Andao iresaka inona le tena rafitra ahatonga le fanjakana mba ho maro toerana mba matanjaka zay vao miresaka mivazavaza amin'ny any ivelany. Fa ianao malemy kolokolona ataonao eto nefa mba milaza hoe zao potika eto sika fa aza misavature amina zavatra diso amin'ny lalan-diso. Fa alolo mametraka rafim-panjakana matanjaka Fivato dia mahita hoe fanjakana miorina amin'ny ateny merapokin'olona. Zay mila apetraka eto. Ateny merapokin'olona mianga ary fakany anivona fokotany ery. Inona mitambatra ateny mera communal, ateny mera pirenena aty ambony aty. Fa isika miady amin'ny tandrefana nefa rafitra mbola apetraky ny tandrefana azy ty mbola himaty-matesantsika ety fifidianan'ny tandrefana anio. Dia zay alabato apetrany ihany ve no lany eo zany. Tsy voakontrôlenao zany doublon zany. Isika amin'ny teny zao. Mbola tena miresahana fa le fomba hiadina amin'izany mbola tsy hitasika zany ilaina ivoriana daholo. Nefa izy azo atao tsara azo atao tsara fa misy manodikodina manolakolaka an'le resaka fotsiny hoe alao andeha amin'izao any io. Ka tsy société civile tsy manaiky an'izany hoe samy tompon'ity firenena ity. Hoe ny olom-pirenena no entinao hifidy sy andasa-bato amina zavatra fitsipidalao tsy marina. Dia izay no hoe andao ahitsy le lalana, andao hivoro. Zay le zavatra resantsika eto. Eo am-pamaranana zany dia mino sy manantena zay kasika tiako asiko resaka kely koa saika adino ty motion de censure ataony député. Raha ny tena marina ny fitondrana mihitsiny tokony avy dia ametra-pialana ny Premier Ministre. Zay tombosoan'ny mpitondrany ny fiovan'ny gouvernement dia farafaraziny mba misy visible. Fa mbola io no tazominao dia tsy hay hoe makaiza tokony mametra-pialana ny Premier Ministre satria raha tsika mahafantatra nefa izy zao no intérimaire ny ministeran'ny renakibon'ny tany. Dia nefa hatramin'izay enim-bolana mahery na teo azy zay firy ny harem-pirenena nivoaka teto ny volamena. Zany fotsiny dia efa ampy ametrahan'ny fialana. Tsisy mandeha miloana ny contrôle ny harem-pirenena eto ny zany resaka ndresahana teo zany zareo tony ny resaka fera fanodikidinana ny volan'ny fera ny faux d'entretien routier tsy mahazo ny volany ny mpandraharaha reny mpanao lalana reny nefa ny asa efa vita firy taona zany ve dia horarina ny tsy mandeha amin'ny tokony ho izy zany ny fitantanana nefa amin'ny lafin'ny raina ihany koa. Ny filoham-pirenena no contrevana zany. Fa dia ireo député sasany moa tsy fantatra izay taony
fa de zay mahita amin'ny alalan'ny fandalinana taonay fa anisany hoe visible ma tonga ny fitondrana mety atratra fifidianana zany ny fanaovana motion d'essentiel lalana tsy maintsy izorana io zay angambany azo amarana atsika raha tsy manana fanontaniana tsony ianao rena tonga de mamarana ianao de hofaranana ny resaka manao aso avy zany zay ho an'ireo tomponandraikitra zany anivon'ny faritra rehetra any miamitombo de miamitombo ny fanapara-pahefana sy ny fanarota-pahefana zany amin'izao fotoana zao ary sahala mitany tsisy fanjakana manao aso avy atsika ireo pirenena andray andraikitra ijoro ivondrona anatina fikambanana rehefa tsy hiditra atao amin'ny fivato nareo de ny fikambanana tsotra rehetra zay manana récépissé de nomen'io lalàna 2016-020 no ahafahana manao an'izao asa zao ary sy tokony atahotra sika fa arovan'io lalàna io zay tamin'ny 4 ao amin'ny 7 de tsy azo atao ny manenjika ny olona miady amin'ny kolokolo zany le représay endrika représay zany arovany lalàna arovany ny eo amin'ny bianco zany afaka miaro an'izany ka raraoto zay fisina lalàna zay misy azo atao fa tsy menomenona fotsiny tsirariny fa tokony ivondrony sika ny tompon-draharaha voalohany eto zany anitsy ny zavatra tsy mety eto anivon'ny firenena fa sika ihany tratra ny farany eto ka zay no amaranana anty vakibay fa 7 tia fa tena tomponandraikitra tanteraka sika sady tompon-draharaha de mino zay fa ahita olo-pirenena ijoro anosika ny ty fikaonan-do zay tokony ho atao maika de maika ty latsaka ndavaka loatra ny firenetsika de mametraka ny mandra-pamahaky-bay fa 7 ndray eny ary dia isaorantsika Andriamatora Awily zay filoha nasionaly fivato izay anivony société civile moa na ny fiarahamonim-pirenena nitondrana izay faneho-kevitra sy famakavakana maro lafy izay ambava homana hampo mieritreritra dia farany eto indray zany ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Mada ny teny izay entintsika atao hoe dessert tamin'ity indray mitoraka ity zany dia tsotra fotsiny aminay na inona olana na inona atao hoe tena hoe fiainana mangirifiry iainana amin'ny malagasy dia tsy azo atao mihitsy zany hoe kivy zany satria atsika rehetra i Madagasikara ary tsy maintsy atrehana ny fiainana ary asana ahoana na ahoana aloha fa dia mitombona ny fomba fitenina manapaizana anankiray hoe la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Zay zany ny Einstein no teny an'izay io fiainana io zany dia ohatran'ny bicyclette izy io raha tsy tiana ho very ny équilibre dia mandroso hatrany tapitra ny fandarantsika isaorana ianao nahatra hatramin'ny farany veloma tompoko